avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Un vrai pro, c'est quelqu'un qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Manoltranao vaovao. Salama tompoko. Tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Manoltranao vaovao. Poisson vaovao mampatanjaka. Broxa ihany. Manoltranao vaovao. Miezaka manao serasera amin'izao ireo departemanta ministerialy isan-tokony manoloana ny fanapozinana ara-tsakafo ny tranga teny Ambohimalaza. Serasera izay tsy mamaly ny fangatahana amoahana ny anarany ilay singa niteraka fanapozinana. Taterina amin'ny vahoaka avokoa izay zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena fa tsy ny vaovaon'ny mpitondra irery ihany ka tsy tokony enjehana amin'ny vaovao trandrany sy avoaka n'ireo mpanao gazety raha tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Tsy ampy ny fampiroboroboana sy ny fanohanan'ny fanjakana ny hira gasy sy ny mpiangaly izany eto amintsika ity karazana gadokira ity izay mampiavaka antsika eto Madagasikara maneran-tany. Miazakazaka mikendry fiangonana sy any amin'ireo fizarana fanampiana maha olona indray izao nidaroka bomba atao amin'ny tafika israeliana ao amin'ny faritra Gaza raha toka sekoly sy hôpitaly izany teo aloha manoloana ny fanenjehana ny mpikambany Hamas. Ny antsipiriandreo no arahantsika ao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Alahady faharoapolo ny volana Jolay taona 2024 manatitra ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy manaraka ny fahampahalalam-baovao ny Akolo TV amin'ity hariva ity. Asainay ampanajany anao anaraka hatramin'ny farany ny fahampahalalam-baovao. Andeha anomboantsika izany ny matoan-dahatsoratra. Araka nefa nambarateny am-piandohana miezaka manao serasera amin'izao ireo departemanta ministerialy isan-tokony manoloana ny fanapozinana ara-tsakafo ny tranga teny Ambohimalaza. Serasera izay tsy mamaly ny filan'ny vahoaka malagasy ny amin'ny hoe inona marina ny singa nahatonga ny fahafatesana olona 30 mahery. Onona saina ny mitondra ny antsipriany. Adedinany amin'ny sampana adeloka be vavy ny fiadanana ny ren'ny Fenoasina ilay tompony anniversaire teny Ambohimalaza Imerikasinina miaraka amin'ireo olona efa nitanana amponja. Laboratoire misy saroa no nanaovana ny fitiliana ahafantarana ny antony nahatonga ny fahafatesan'olona maro. Adedina ny fianakavian'ny Tompopety manoloana ny resaka mandeha fa olana ara-pianakaviana efa naharitrela no ny afara tamin'ity fanaposinana ity. Mila tony tokony izay vaovao ofisialy avoakan'ny fanjakana ihany no aparitaka. Izao no isan'ny olona sitrana. Ireto ny tarehimarika ny olona manaraka fitsaboana arahi-maso akaiky. Ireo no ahely anatin'ny tambazotra tserasera sy amin'ireo ainovaky jery miaradia amin'ny fitondrana tato anatin'ny 420 ora farany. Famonono afo famerimberezana saim-bahoaka izay anefa no andikan'ny mpanara-baovao azy. Mbola mipetraka ihany ilay hoe any amin'ny tsy mivoto no manaintaina amin'ity toetra raha ity. Ny andrasan'ny rehetra inona ilay singa niteraka ny fahafatesan'olona maro. Inona ny fipetrany raisina manoloana izany. Nosavaina ary niraofina avy izay toerana rehetra nahitana ny singa mba tsy hiparitany izany. Ireo rangory fototry ny afo ve efa voafonja sa efa andala-pikaroana. Osaziana ve ireo rehetra tomponantoka na mivantana na ankolaka. Ilay Tompopety aiza ho aiza sy manao ahoana ny fanadihadiana azy na ny fianoana azy. Ireo mbola manaraka fitsaboana efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy ve ny fanafody manao ahoana. Ny faiza manao ny mpitsabo sy ny fandraisana an-tanan'ireo marary manakory sy manakory. Ahoana ireo tany amin'ny faritra efa fantatra mazava ve na tonga ny tranga. Inona marina entana efa lany daty sa antony hafa. Inona no fipetrany raisina. Nisy entana maro no gazana ve na trano-pamokarana, tranom-barotra nakatona. Fanontaniana mbola indrasam-baliny ireo ary valiny mahafapo. Mitombona fa tsy famonoana afo na vali-boraingana no endrasany vahoaka tsy mandadiarona. Mba ho rampitso ho afaka hisakafo am-pilaminana, ho afaka hifety sy hitotorebika am-pilaminana fa tsy ampiahiahina tahaka ny niseho tato anatin'izay herinandro vitsivitsy maromaro izay.
mba ho rampitso isehon'ny marina rehetra ka ivalonany pejy ary ireo nanao ratsy ho faiziny lalàna ireo namon'olona na mivantana na ankolaka hiarany lalàna mbola ho tantara mitoy ity raharaha ity eto amin'ny firenena ary tsy ho foana ny ayatsy havanana maro samihafa any amin'ireo nampindramina ny fahefana araka izany ny lakle lafim-baovao mifandray amin'ity raharaha ity hatrany tanterina amin'ny vahoaka avokoa izay zava-mitranga rehetra eto amin'ny firenena fa tsy ny vaovao ny mpitondra irery ihany ka tsy tokony enjehana amin'ny vaovao trandrahany sy avoaka n'ireo mpanao gazety hoy ny nambarany avy ao anivon'ny ilotsera manoloana ny fitaraina ny mpanao gazety vahiny izay nilaza fa hiarany fampitahorana izy ireo tsy hanao serasera no antom-pisian'ny mpanao gazety fa amoaka ny vaovao maro lafy hoy ny nambarany ity firaisa mompirenena ity ny antsiprian'izay tandindomindoza ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety manoloana ny fanafenana ny marina nataon'ny mpitondra indrindra tao aorian'ny fanambarana nataon'ireo mpanao gazety avy amin'ny aina manjery vahiny misa roa fa hiaran'ny fanenjehana ataon'ny pomban'ny fitondrana izy ireo amin'ny famohan'ny zava-misy eto Madagasikara. Misy olona voakara manenjika ny mpanao gazety vahiny eto Madagasikara mba hampitahorana sy hampanginana azy ireo hoy ny fanazavana. Tsy tokony ho adin'ny mpitondra hoy ny ilotsera fa adidin'ny mpanao gazety ny mikaroka ny marina sy mitatitra izany amin'ny vahoaka. Tsy hanao serasera ny vaovaon'ny mpitondra no antom-pisian'ny asa fanaovan-gazety fa hitatitra izay fikaroana hitany avy amina loharanom-baovao azo antoka. Anisan'ny fototra iorenan'ny asa fanaovan-gazety ny fahamaroany loharanom-baovao. Anisan'ny hoe fepetra isin'ny kalitao vaovao ray nisin'ny ihany koa ny hevitra mifanipaka ao anatin'ny vaovao anankiray ary zon'ny mpanao gazety eo ampanantanterahana ny asany tokoa manao an'izay fangalana ny loharanom-baovao maro samihafa izay zany eny tsy tokony hoe atongavana amin'izay. Adidin'ny mpanao gazety no mikaroka amin'ny vaovao amina loharanom-baovao maro samihafa fa tsy mionona amina loharanom-baovao tokana hoy ny fanazavana. Manoloana ny fomba fiheverana fa tsy maintsy ny vaovao ofisialin'ny mpitondra no ekena kanefa misy loharanom-baovao hafa hitan'ny mpanao gazety anaovany fikarohana milaza ny marina. Manalasala sy mbola azo adikevitra ny fahamarinan'ny vaovao ofisialy avoakan'ny mpitondra ka manosika ny mpanao gazety hitodika any amina loharanom-baovao hafa. Pluralité des sources, diversité de l'information, zany hoe raha tianao ny asanao araka ny tokony ho izy zany ianao amin'ny maha-mpanao gazety dia izay ny tokony ho izy. Hafa indray ianao raha hoe amin'ny mampiserasera mety misy ny version officielle zany fa na ny version officielle ary zay ohatra misy hoe ny any amin'ny mpanohatra ny fitondrana mety tsy hitovy hevitra amin'izay, na ny olon-tsotra mety manana loharanom-baovao hafa mety tsy hitovy hevitra amin'izay. Afaka milaza ny version officielle ny orinasa-gazety anankiray mety mamoaka ny version mifanohitra amin'izay koa ny orinasa-gazety iray. Io moa arakaraky ny ligne éditoriale zay misy azy. Tsy voatery ampifalifaly sy andokandokan'ny mpitondra ny tanteriny ny mpanao gazety na ny mpanao gazety eto an-toerana io na ny vahiny ka tsy tokony enjehana izy ireo eo am-panatanterahana ny asany amin'ny famohanany marina ho hiatrany ity firaisamonim-pirenena ity. Hiaran'ny raha-matahora ny mpanao gazety vahiny fa ny mpanao gazety malagasy maro ihany koa no tsy afaka manatanteraka ankalalana ny asany amin'ny fikarohana sy fahazom-baovao indrindra eo anivon'ny fitondram-panjakana. Maro amin'ireo mpiaradia amin'izao fitondrana izao no mahay sy mahalala ny asa fanaovan-gazety hoy ny mpanara-baovao ka tsy tokony hanao taondasa tsy tsaroana. Tokony hiara-hitaky ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Ivadika lafim-baovao mahakasika ny tontolo politika isika. Lasa kolontsaina ny mpitondra nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny androany ny fanaovana kitolotolotra sy ny fitondrana fanampiana. Ny fahatran'ny vahoaka nefa no antony mahatonga izany. Asa mitondra vola miditra ho an'ny isan-tokantrano no tokony atao laharam-pahamehana fa tsy ny fanaovana kitolotolotra isaky ny mihetsika amin'ny toerana rehetra izay ale hoy ny syndikalista nanaovana fanadihadiana. Ny Antsipriany mahakasika izay. Lasa fomba fiasan'ny mpitondra ankehitriny ny mitondra fanomezana sy kitolotolotra isaky ny toerana lehany ho fanambatambazana azy ireo. Vokany mia mitombo hatrany ireo olona mila fanampiana eto Madagasikara. Ny fahantrana vokatry ny tsy fananan'asa no mahatonga ireo olona mila fanampiana mitombo isan'andro hoy ny fanazavana netiny Ertina Razafindralambo. Raha mananasa ny olona tsy mila zaraina izany fanampiana izany. Sehatry ny asa ny tsy ampy eto Madagasikara dia donc zany rehefa tsy miasa ny olona dia mitady zavatra hafa ankoatra ny asa
fa ny zavatra tokony ho ataon'ny fanjakana dia ny famoronana asa be da be raha mijery zao tsika any amin'ireo firenena avy any ivelany rehetrarehetra ohatra ny hoe Chine ohatra zao dia raha mijery ny olona any Chine miasa 24 heures sur 24 7 jours sur 7 zany hoe ny asa no mitady olona fa tsy ny olona no mitady asa ny eto amintsika mifamadika amin'izay ny zavatra eto amintsika. Mariky ny fiamorana ny fisian'ny kitolotolotra ra-tsakafo ny fitomboan'ny fananan'asa mahavelona no marika fa mihamandroso ny firenena iray. Ny eto Madagasikara manokana nampahantraina ny vahoaka ary nozarin'ny mpitondra amin'ny kitolotolotra. Tena tedavina aloha tena tediavin'ny vahoaka malagasy dia ny hoe amin'ny sehatry ny asa mila miasa ny olona. Ny zavatra tedavina zany dia izay famoronana asa ho ataon'ny fanjakana zay. Anjona zany mba hisian'izay hoe ho an'ny vahoaka malagasy zay ny asa no ilaina ampitomboana eto Madagasikara. Ny vahoaka mangataka fanampiana amin'ny mpitondra. Ny mpitondra mangataka fanampiana avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Firenena efa zatra miaina ao anaty kitolotolotra sy fiandrandrana fanampiana i Madagasikara na ny vahoaka na ny mpitondra. Nanomboka ny taona 2024 nandritra ny Covid-19 nanomboan'ny fizarana fanampiana no efa nambarany any Rajoelina fa vahaolana vonjimaiky entina hiatrehana ny Covid-19 ho an'ireo tokantrano marefo izany. Nambarany ihany koa fa efa misy ny politika lavitrezaka tsy hanteran'ny vahoaka amin'ny fanampiana intsony napetraka. Taona 2024 isika zao vao maky aza ny tombo ireo manitra sy tsy anasa mila fanampiana. Makasika ny fangararany ny fitantanana ny firenena kosa ny vaovaontsika manaraka tsy mbola nanazava ny loharanom-bola ny vidianana ireo bus elektrika hatreto ihany Rajoelina, tsy mbola nanazava ny vidin'ireo fiara na ny fifanarahana tamin'ny orinasa izay nakanazy. Mila zavaina amin'ny vahoaka ny marina ho ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana satria ny vahoaka no nandony vola raha toka trosa ary volam-panjakana no ny ala raha novidiana. Tsy ahivina fa natonga ny andiany manaraka indray ny fitondrana ny farany herinandro lasa teo. Ny Antsibrieny makasika izay. Fiara manana tombam-bidy mitetina amina miliara kanefa tsy misy fanazavana mazava ny amin'ny vahoaka. Tsy mbola nazavaina hatreto hoe notrosaina ve ireo sa ny ala tamin'ny volam-panjakana sa ny ala tany aposin'ny mpitondra ny anaovana azy. Inavy ireo fepetra avy amin'ny mpanome hitady tompony ka merim-bola tahaka ny teleferika ve? Mila zavain'ny mpitondra ny tena marina ho ireo olom-pirenena naneho hevitra. Dia mazava ho azy fa ny fitantanana firenena dia volam-bahoaka aloha zany fitantanana. Tsy mitovy amin'ny mety mitovy amin'ny entreprise ihany fa tsy maintsy atena ilaina ny fangararana ao anatin'ny fitantanana satria volam-bahoaka miasa na ny fandaniana azy na ny nazahoana azy dia tsy maintsy ilaina fantatra indrindrandrindra amin'ny antsipiriany izay ny ilaina ny zavatra rehetra ny ao anatin'ny fanjakana rehetra fitsinjarana fahefana ao anatin'ny fanjakana rehetra ahafahana manao tatitra araka ny isa-tsokajy zay avy amin'ny zavatra atao amin'ny volam-panjakana satria ny volam-panjakana dia mira volam-bahoaka. Raha volam-panjakana no nialan'ireo tokony mandalo parlemanta satria tsy vola avy any am-paosin'ny mpitondra fa vola nalaina tamin'ny kitapom-bolam-panjakana ka tsy tokony atao tompotra ny ono ny vahoaka ho ireo olom-pirenena. Mariky ny tsy fisian'ny mangarahara ny fanafenana ny fandaniana ny volam-bahoaka. Vola amina miliara tokony mandalo fankatoavana ao amin'ny parlemanta amin'ny alalan'ny lalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana ary mila mazava amin'ny Antsipiriany izany. Tokony ho fantatsika vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsiny hoe inona ny vola mivoaka dia nataona akaiza le izy dia mba tokony isy angarahara foana zany amin'ny zavatra rehetrarehetra atao ao anatiny hoe tsy fanajana ny vahoaka ihany zay satria tokony sy tompotra amin'ny ono amin'izay zavatra rehetrarehetra mitranga eto amin'ny firenentsika. Tsy hoe firenena any ivelany le izy eto Madagasikara eto misy atsika dia tokony ohatrany hoe tenerana foana zany le zavatra atao tokony ho fantatsika malagasy daholo. Raha amiko aloha tsy hitako izay olana tsy resahana amin'ny vahoaka amin'izany satria matoa ianao tsy miresaka amin'ny vahoaka ane dia misy zavatra fiainanao dia misy zavatra atahoranao zay. Raha ny vaovao farany mbola iampy ireo bus ireo iasa ao anatin'ny zototra fitaratra mampitohy anamorona kona sy ankoron-drano izany hoe miazo ny rokady ny arivo sy Marimasay. Izy fiantsonana na Aremisa 2020 mandroso miverina izany. Efa mandeha ihany koa ny antso avis d'appel à manifestation d'intérêt ho an'ireo orinasa hitantana ny zototra pitaterana. Lafim-baovao mahakasika ny fambolena mitaky ny anitsin'ny fanjakana ilay arrêté ministériel nivoaka ny 9 mars
ary niaritra nanomboka ny enina jona ny fifata na ny fikambanana fampivoarana ny tantsaha eto Madagasikara. Animba ny asa fiveloman'ireo tantsaha-mpamokatra ny didim-panjakana ary ampihemotra ny famokarana indrindra ny vary hoy ny foloan'ny fifata ka andrasana ny fanitsiana azy. Andeha horahantsika ny Antsipriany makasika izay. Ampihemotra ny asa famokaran'ireo tantsaha mivondrona anaty fikambanana sy vovonana matian'ny eto Madagasikara ilay arrêté ministériel navoakana ministera 5 ny 9 mars ary niaritra nanomboka ny 9 jona hoy ny fikambanana fampivoarana ny tantsaha eto Madagasikara. Manafangaro azy ireo amin'ny mpanangona vary ny didim-panjakana ka tsy azo ekena hoy ny fifata. Antony efa miavaka mazava tsara ny lalàna sy fitsipika amin'ny fia ireo asa roa ireo ka anakirotana ny firindran'ny asa ny fanapahan-kevitra. Tsy mety aminay tantsaha-mpamokatra ty lalàna navoakanareo ty satria ny tantsaha-mpamokatra dia tena misehatra amin'ny resaka famokaram-bary no cible. Izahay zany manao sopotra mba hiarovanay maitsoatra, mba hiarovanay vitim-bokatra amin'ny fahamorany dia manao sopotra izahay. Maka vola zany anay amin'ny microfinance ahafahana ihany koa manatsara ny voly avitra ataonay mba hampiakatra ny tahany famokaram-bary ray zany amin'ny fambolena manaraka. Nefa zany nasina ny lalàna ray zany izay nampitovizina tanteraka amin'ny collecteur izahay zany dia tsy nety moa zay nanoloanan'izay fa nanao ny hetsika iny mbola miandry ny valiny zany izay zany amin'izao. Efa nisy ny antso nataon'ny vovonany ny mpamokatra vary eto Madagasikara ny 5 jona saingy manao be marenina ny fitondram-panjakana. Tsy ireo mpamokatra ihany anefa ny voakasiky ny didim-panjakana hoy ny fanazavana. Hemotra ny famokarana ary vao maika anahirana ny famatsiana ratsakafo manerana ny nosy. Hanalavitra ihany koa ny fahaleovantena ratsakafo imatimatesany ny mpitondra. Ny fikambanana fampivoarana ny tantsaha izay nampatsiahy ny mahazava-doza ny fanapahan-kevitra rehefa tsy misy ny fifampiresahana. Tokony mba mifampiresaka aminay mpamokatra zany mametraka zavatra ohatran'ny rainy. Tokony mba tena mba ifampiresahana le tena korsena le tena mpamokatra satria mampisy fihemorana ho anay mpamokatra zany zay zavatra zay dia tokony mba ifampiresahana alohan'ny tena mba mametraka zavatra ho anay mpamokatra zany. Anay zany efa lasa jiaby zany rehetrarehetra le taratasy nalefa tamin'ny aina amanjery tamin'ny gazety dia efa nisy domberina ihany zany fa hanao atelier national izahay ny tena fanirinay moa dia tena hiaona vatana. Nao latabatra boribory amin'ireo tena tompona andraikitra zany mahakasika an'izay raha mety aza moa dia tena namiona amin'ny président mety tena vao maika mety aminay. Isan'ny firenena mbola miankin-doha betsaka amin'ny fambolena sy fiompiana i Madagasikara saingy miariary hatrany ny tsy fanomezan-danja ny sehatra sy ireo rehetra mivelona ao anatiny. Ankoatran'ny tsy fisian'ny tohana na izany ara-pitaovana na fotodrafitrasa ambany hatrany ny teti-bola atokany fanjakana amin'izany. Izaho indray ireo tantsaha-mbola vonona ny anohy ny asa famokaram-bary ho an'ny fivelomany sy ny famatsiana ny firenena ametrahana lalàna mampihemotra azy ireo. Asa izany ve ny politika natratrarina ilay fahaleovantena ratsakafo sa ny fiankinan-doha amin'ny fanafarana hatrany no tanjona hanomezana vahana ny kinamanamana mahazatra ny fitondrana rajoelina. Dia iny lafy mba vao makasika ny fambolena iny ihany koa no etsika miditra amin'ny sento vetivety ato anatin'ny dokam-barotra etsika miampita ao anatin'ny tapany faharoa ny fahampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Manasaka aminao tsy saraka amin'ny Cool TV. Mila hevitra vaovao ampandrosoana ny asa koa. Ampiakaro amin'izay le level miaraka amin'ny asa sy mitolotra mijinjo. Vidio amin'izay le smartphone zay teo ilainao afaka alohanao tsikelikely araka ny fahefanao manomboka amin'ny 500 ariary isan'andro mandritry ny 420 na 420 volana sady tolorana kadohatra amin'ny 6,7 giga ianao isam-bolana. Mijinjo tonga vahaingana any amin'ny App Store. Ino ma lesy an-tagnany lahy ty brox lesy ino brox lesy ino koa ma lesy zany poisson vaovao mampatanjaka misy energy drink de misy cola mety amindry sady mety amilay ino agnarany brox mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda zay mila poisson mahazonda zay mila poisson mahazonda mahazonda amepanol brox yan. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zay dia mamokatra kidoro
vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azy safidianana tsy ny bibikely io a tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil manankanapela mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapis mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatapy soka mora diovona sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atitrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varaliana fa misy refizetiny aterina trano ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga tanatin'ny tapany faharoa ny fahampalalam-baovao amin'ity ariva ity andeha hanomboantsika izy tapany faharoa izay mahakasika ny resaka fanorenana tsy ara-dalàna manomboka ahitana fanorenana tsy ara-dalàna ao amin'ny petit plage torapasika ao Amborovia amin'izao fotoana izao any Mahajanga tsy azo itopon'ny olon-tokana ny tany-panjakana nefa tsy azo amidy araka ny lalàna fa ny mifanohitra amin'izany no zava-misy any antoerana ranotranga amin'izao fotoana izao ka anairana ny tompona andraikitra voakasika mahakasika izay Anja Robert Mahajanga. Manomboka ahitana fanorenana tsy ara-dalàna toy ny trano vato ny eny amin'ny torapasika ny petite plage Amborovia amin'izao fotoana izao. Toerana ahitana soratra tany manan-tompo tsy azo idirana ka mampametra-panontaniana ny manodidina. Raha ny lalàna valo sy roa arivo tsipika aotra telo ambin'ny folo mikasika ny tany-panjakana tsy azo amidy dia misy ny atao hoe tany-panjakana tsy azo amidy voajanahary ka isan'izany ny 520 metatra miala amin'ny samonta ambony-drindra amin'ny ranomasina raha ny fanazavana. Araka ny lalàna larana fa valo sy roa arivo tsipika aotra telo ambin'ny folo makasika ny tany-panjakana tsy azo amidy dia misy ny atao hoe tany-panjakana tsy azo amidy voajanahary anisan'izany ny 520 metatra miala ny samonta ambony-drindra ranomasina tafiditra ao anatin'ny tany-panjakana tsy azo amidy koa ny lalam-bahoaka ka araka izany dia tsy azo itompon'olon-tsotra ilay izy araka ny teneniko teo raha misy anefa tsy fanarahan-dalàna dia jerena aloha hoe aniza ilay tany-panjakana tsy azo amidy satria mifanjakana misy maromaro misy mifanjakana foibe misy ny vondrom-bahoaka paritra hitsindrara-pahefana ka raha mahakasika ny sisin-dranomasina manokana amin'ilay 520 metatra mialan'ny samonta ambony-drindra dia any fanjakana foibe zany ny tany-panjakana tsy azo amidy amin'izay fotoana izay ka raha misy fanarahan-dalàna dia ny tompona andraikitra ao amin'ny domaine sy topo no mangataka fanesorana nyroa fanoenana tsy ara-dalàna roa ny fitsarana moa dia manaiky ihany hoe rehefa misy fandraisana andraikitry ny fanjakana foibe dia afaka miditra antsehatra ny vondrom-bahoaka paritra hitsindrara-pahefana. Manana didy amin'ny fitoroana ny olon-tsotra raha mahita trangana fanorenana tsy fanarahan-dalàna raha ny fanazavana hatrany. Afaka ataon'ny olon-tsotra no mitory rehefa misy taratasy fangatana zany nataon'ilay olon-tsotra tany amin'ny manam-pahefana tompona andraikitra amin'izany ka tsy nisy valiny zany izay taratasy fangatana olon-tsotra zay dia amin'izay fotoana izay dia afaka mitory mivantana aty amin'ny fitsarana zany ilay olon-tsotra izay mahita tsy fanarahan-dalàna amin'ny tany-panjakana tsy azo amidy. Fa inona marina moa ny famaritana ny atao hoe domaine public na ny tany-panjakana tsy azo amidy? Ny atao hoe domaine public na tany-panjakana tsy azo amidy dia tany izay an'ny fanjakana tsy azo itompon'olon-tsotra, tsy azo anaovana fanamainan-tisa amin'ny laly ary tsy azo giazana. Inona moa ny anton'izay? Ny anton'izay zany dia natao hositrahan'ny rehetra iarovana ny rehetra ho ampiasain'ny rehetra ny tany-panjakana tsy azo amidy. Anairana ny tompona andraikitra eto Mahajanga araka izany hijery akaiky izao fanorenana tsy ara-dalàna amina tany-panjakana tsy azo amidy eny petite plage Amborovia eto Mahajanga. Lafomba mahakasika ny tontolon'ny fiompiana mbola vitsy ny mpiompi-bitro oharina amin'ireo fiompiana hafa eto Madagasikara
amin'izao fotoana izao. Ampiroboroboana ity sehatra ity nisy ny hetsika ny ombonan'ireo mpio-bitro teto Antananarivo sy avy any amin'ny faritra izay notanterahana teny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Handeha rahantsika ny Antsiprian Makasika ny Entsora Soary Malala. Ho fanatsarana ny sehatra fiompiana bitro sy ho fampafantarana ny tombotsoa ara-toekarena amin'ny fiompiana bitro, hanomezana sehatra ho an'ireo mpamboly sy mpiompy ary ireo mpanjifa hifanakalotra-kefa sy ny vokatra ary ampiroborobo ny fiompiana bitro eto an-toerana ho sehatra maharitra. Nisy ny hetsika ny vondrona ireo mpiompy bitro izay natao teny amin'ny zaridaina n'Antaninarenina. Ny événement moa mitondra ny anarana hoe Malex izay exposition sy salon de lapin eto Madagasikara, fampiratina sy varotra ary fanazavana mahakasika ny bitro no ety dia fifaninanana ao anatin'ny toe-tsaina firahalahiana sy fanatsarana ny sehatra fiompiana bitro. Ny tanjona voalohany indrindra amin'izao hetsika izao dia fanatsarana ny sehatra fiompiana bitro eto Madagasikara izay araka ny hitantsika izao dia mpiompy maro avy eto Antananarivo sy avy amin'ny faritra no mpandray anjara sy mpanatanteraka ary mpikarakara an'ity hetsika ity, izany hoe tena inisiativa avatsy aminay mpiompy le izy. Tombotsoa anankiray voalohany aloha fitiavana le izy, nefa finaretana passion anay petit biby zany dia fankafizana le biby aloha voalohany. Ao ihany koa ny resaka hena izay voizina be ihany koa izao ny fihinanana hena bitro izay anisan'ny hena tsara indrindra raha samy hena fotsy raha mitaha amin'ireo hena hafa izay fahitantsika eny an-tsena. Sabatsika mantsy mbola tsy dia betsaka loatra zany olona mivarotra hena bitro eny an-tsena raha mitaha amin'ny henan'akoho sy ny biby hafa. Vitsy ny mpiompy bitro eto amintsika antony izao hetsika izao raha ny fanazavana trandy. Isan'ny tombotsoa azo amin'ny fiompiana azy noho izy aingam-pitompo izay bitro vavy iray azahoana bitro 4 ka hatramin'ny 8 anatin'ny taona iray. Lafomba vao mahakasika ny tontolon'ny kolontsaina, tsy ampy ny fampiroboroboana sy ny fanohanan'ny fanjakana ny hira gasy sy ny mpiangaly izany eto Madagasikara. Ity karazana sikadina hira ity izay mampiavaka antsika maneran-tany ka tokony isin'ny fanohanana amin'ny fikolokoloana sy ny isin'ny fanitarana azy ny hira gasy izay tsy afa-misaraka amin'ny kolontsaina hafa toa ny famadihana. Eloagabaina mitondra ny Antsiprian Makasika izay. Mifamatotra ary tsy afa-misaraka ny hira gasy sy ny famadihana, faritra sy foko maro eto Madagasikara no manao azy io. Ankoatra ny fomba famonosan-damba ireo ray aman-dreny ny poirana, fotoana anamafisana ny fihavanana ihany koa ny famadihana ary fanehoana hafaliana amin'ny alalan'ny hira gasy izay efa lasa vakoka iraisam-pirenena ankehitriny. Anisan'ny teboka fahatelo tafiditra ao anatin'izay famadihan-drazana izay ny hira gasy dia azo lazaina fa ny famadihan-drazana no anisan'ny namelona ny zany vakoka hira gasy zany. Zany hoe raha tsy nisy ny mpamadika dia tsy nisy aloha zany ny hira gasy. Eo no hitondrana fanentanana ho an'ny mpitondra fanjakana satria efa tafiditra ao anatin'ny vakoka mamalagasy, vakoka iraisam-pirenena zany hira gasy izany. Izany hoe nitondra ny anjara birikiny tao anatin'izay fametrahana sy fampivoarana ny hira gasy izay ny famadihan-drazana. Araka izany dia manana anjara toerana lehibe sady mitondra avo ny soatoavina malagasy ny hira gasy. Antony iantsony mpandala ny vakoka malagasy ny tompona andraikitra voakasika hijery manokana ireo mpanao hira gasy. Rehefa jerena nefa ny mpihira gasy dia mbola miaina ao anatina tontolon'ny fahasahiranana satria dia any amin'ny faritra ambanivohitra daholo ny ankabeazan'izany mpihira gasy zany. Jerena koa ny hoety manan'izy ireny dia azo lazaina fa somary mbola maivamaivana amin'ny akapobeany. Izay no anentanana ny mpitondra fanjakana an'olo-tanana na anao ezaka ho fampivoarana zany hira gasy zany reny tarika mpihira gasy reny satria dia anisan'ny mbola mametraka sy mitazona ny soatoavina gasy. Reny no mpitahiry ny haiteny, reny no mpitahiry ny fomba amam-panao ary izy reny no anisan'ny mpitahiry ny kolontsaina gasy. Raha ny fanazavana dia efa tafiditra ao anatin'ny fotoanan'ny famadihana ny amin'izao, tsy ataotao fahatany ny famadihana fa mila jerena mialoha ny toninandro sy ny toerana tokony hanaovana azy. Tsy voatery andaniana volabe fa azo atao arakaraka ny fahefa mividy ny fianakaviana ary fomba malagasy tsy antery ny famadihana. Fomba vao mahakasika ny kolontsaina iny ihany koa no antsika miditra ato anatin'ny maresaka iraisam-pirenena.
miazakazaka mikendry fiangonana sy ireo fizarana fanampiana maha olona indray ny tarika bomba ataony ny tafika israelianina ao Gaza amin'izao fotoana izao. Raha ireo sekoly sy hôpitaly izany teo aloha amin'ny fanenjehana ireo mpiambana eo anivon'ny Hamas. Nambaran'ny Papa Léon fa-14 fa abibina tanteraka no mitranga ka niantso ny ampitsarana io abibiny io izy. Niantso ny isin'ny fandriam-pahalemana ihany koa indrindra tao aorian'ny tarika bomba nataon'ny israelianina namely fiangonana katolika ireto ao Gaza. Fotoana fohy tao aorian'izay nilaza ihany koa ny sampana fiarovana ny sivily ao amin'ny faritry Gaza fa olona palestinianina misafita amin'ny 10 no maty ny tarika bomba vaovao nataon'ny israelianina akaiky ny toerana fizarana ireo fanampiana maha olona ao avaratry Gaza amin'izao fotoana izao. Dia iny ihany koa ary tompoko lahy sy tompoko vavy no etsika manakatona ny filazana ny fampahalalam-baovao isaorana sy ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ary ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Poisson vovant mampatanjaka. Brox vous a présenté Ny Vava. Salama tompoko. Tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza. Voanja fiafy. Vous a présenté Ny Vava. Un vrai pro, c'est Ken qui change tout. Stayer, précision, puissance, performance. Fabriqué en Espagne. Vous a présenté Ny Vava. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.